Miaraba anao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, tafahoana soa indray isika. Ny namantsika Ernest Rosemonde no mananantom-bavaka hoentina androany. Mety misy namana azy koa mananantom-bavaka mitovy aminy, tsy salama ny zanany ary hoentina hodidiana amin'izao fotoana izao ao amin'ny fony. Ireo rehetra manana soritra aretina toy izany dia antina-bavaka eto androany hiaraka amin'izany zaza arialahy izany. Andeha hivavaka ho azy isika. Ray malala any an-danitra ambony io misaotra satria nomenao anay ny fotoana ahafahanay manatanteraka izao fotoam-bavaka. Entinay miantsotro eo aminao ny fiainan'ny olonao. Ny namanay Ernest Rosemonde no maniry tsotroana-bavaka ny zanany 5 taona izay tsy salama ao amin'ny fo. Andalo fandidiana izy Andriamanitra ankehitriny. Ny tanam-pitiavanao no ka hitsotra hitantana ny tanan'ireo mpanao fandidiana ka ho sitrana soamantsara izany zaza izany. Nirinay Tompo ny fahasitrarana sy ny fikarakarana rehetra izay atao, omenao azy dia aoka ho voninahitra ao an-trany ary atonga ny fianakaviana manontolo hidera sy hankalazanao. Ianao ihany koa ny tsinjo ireo rehetra manana aretina mitovitovy amin'izany andalo fandidiana, ny tanam-pitiavanao ny tantan'ireo mpandidy, atonga fanasitranana ho azy ireny. Raha toa sanatria-avina eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy misy tsy mety, dia toky aminao izy ireo ka hanaiky anao, fa angatahanay kosa ny famindraponao hitsinjo manokana ny arela. Meteza ho naman'izy ireo ianao aza mahafoy azy, ny vavaka dia angatahako amin'ny anaran'ilay zanakao tianay. Amen.